Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com. Manahoana daholo, marary fahasalamana, marary fifaliana ho antsika rehetra amin'ity tontolo andro ity dia makasitraka indrindra ny tompo isika, satria tsy maintsy misakafo isan'andro isika mba tsy horeraka, mba hatanjaka, mba havita asa tsara, ka tsy ny vary sy laoka ihany, tsy ny mofo ihany sakafontsika fa ny tenin'Andriamanitra indrindra mba ho matoky amin'ny asa ataontsika itsika, ary ny asantsika dia asan'ny tompo. Zao no fijoroana vavolombelon'ny Davida no soratany atao amin'ny Salamo 107:7 hoe: mba tsy hitoetra ao anatin'ny tranoko izay manao fitaka, tsy mba hijanona eo anoloan'ny masoko zay milaza lainga. Ankalao ny toetra halan'Andriamanitra. Halan'Andriamanitra zany hoe manao fitaka, manao lainga izany. De ho Davida hoe tsy toetra ao an-tranoko zany tsy hijanona eo anoloan'ny masoko izany. Iza no namanao? Iza avy no mifanerasera mandrakariva aminao? Iza no mpanolontsaina anao? Fa raha ny mpangalatra sy ny mpanao kolokolo no namanao any am-piasana, tsy anao foanao koa ve ianao? Tandremo fa misy mpangalabadin'olona any am-piasana any, na lahy na vavy. Ny fomba fiteny malagasy hoe ny ela maray roa, miara-miasa ela de tsy ny asa fotsiny no iraisana fa lasa mangalabadin'olona. Betsaka ny sekretera no lasa vadikelin'ny lehibeany. Maro koa ireo tsy nisotro toaka taloha fa rehefa niditra tao amin'ny toeram-piasana noho ny amin'ny tsy fahasaina mijoro, noho ny amin'izay lazaina fa fahalalam-pomba, de lasa manao ny fanaony maro misotro toaka. De ho marina sy matoky amin'ny asany ve ny olona mpangalabadin'olona, ny olona mpisotro toaka? Tafiditra ho azy ny soloky, ny lainga, ny halatra, ny kolikoly. Ka manahafa ny Davida tsy hitoetra ao an-tranoko zay manao fitaka, tsy hijanona eo anoloan'ny masoko zay milaza lainga. Raha Jesosy Kristy ny tomponao de izy no mandidy sy manapaka ny fiainanao, de zay sitrapony ihany no ataonao de ho matoky amin'ny asa ataonao isan'andro ianao, satria ny asanao de asan'ny tompo. Aza mety asiana zioga tsy antonona hikambanana amin'ny tsy mino any am-piasana any. Aza miray petsapetsa amin'ny mpanao ratsy, tsy hoe kory hoe ankalao izy, ianao raha mila tia azy mivavaka ho azy, fa ny miombonota aminy de tsy azonao atao fa manahafa ny fahasarotam-piaron'ny Davida ny amin'ny tenany zay natolony ho an'Andriamanitra. Ka de mahereza indrindra aoka atoky amin'ny asa ataonao isan'andro ianao mba ataonao araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Andeha aritsika hivavaka. Jesosy manjaka ao am-ponay ianao, zay tianao no tianay, ary zay halanao de tsy ataonay eo amin'ny fiainanay. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.